invité star. Bonjour, Raina eto amin'ny invité star eto amin'ny Tosika Mpanakanto. Androany dia ampafantatra ny momba anao hoe izy Raina, ohatrohatry ny ahoana Raina. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa zany dia za Raina, dia ho an'izay mahafantatra dia mbola zay ny Raina. Dia Raina tovovavy 19 taona dia mbola mianatra za. Dia za ihany koa tompona agence na mannequin satria za lany Little Miss Univers Madagascar Coup de cœur 2024. Dia izaho ihany koa ny tompony mannequin Miss et Mister King and Queen Madagascar. Ankoatran'izay Raina tsy hoe mira fotsiny fa izy ihany koa sady manao slam no mandihy. Raina tompona agence na mannequin dia ny agence Miss et Mister moa zany mazava anazy kokoa. Dia ny Miss et Mister King and Queen Madagascar. Dia eo ihany koa Raina tsy mira fotsiny io teo fa zaho ihany koa dia mampanao formation ana Miss dia formation ana mannequin et modèle photo satria oui Raina koa modèle photo. Dia Raina koa mandihy nafantaran'olona anao moa zany dia nandihy tao amin'ny zokinay Ayam dia nanao feo lafika ihany koa aho choriste moa zany. En vrai za efa tia mozika hatramin'izay. Dia 2019 no nanao mioby tao amin'ny TV Plus Madagascar dia vita ny fifanana tao amin'ny TV Plus dia nanao la voix d'or za. Dia vita izay dia zay vao hoe nisy zavatra lalovana tao anatin'izay nisan'izany hoe za koa nanao film tamina production maromaro dia ao aorianan'izay amin'izay zany vao hoe natsony zokinay hoe afaka manao choriste ve dia efa nihira foana za fa tsy hitan'ny olona fotsiny manana hira anaky 9 zany za amin'izao. Audio 5 dia clip anankiray roa. Tamin'izaho mbola le tsy fantatry ny olona dia za namosikirako ary matetika nirako inspiration ako daholo moa zany raha ohatra hoe mijery ny page hatramin'ny voaloha dia misy hira kely any ambanimbany any dia inspiration ako fa taty aoriana zany za vao hoe naka mpamosikira dia kompatanana manokana lukira mananjanahary. Fianarana sy ny zavatra atao moa zany alamina fotoana hoe eto mianatra dia eto katreto manao an'izay activité tokony atao fa ny fianarana tsy atao ambany zavatra mazava ho azy. Hoe tovovavy mitantana agence mannequin sy hoe modèle photo le izy aloha efa zavatra efa tiako hatramin'ny mbola kely satria nena za tsy manao izay zavatra tsy tiako fa izay tiako nataoko dia tsy dia manano sarotra be satria za manana mpiara-miasa maromaro. Resaka modèle photo za tia maka sary be mihitsy dia tsy dia manano sarotra dia fitantanana agence koa ohatran'izay manana titre za dia donc tsy manano sarotra mihitsy. Ny aty ivelany no mitsara an'izay fa izay ao anatiny tsy manao an'izay fa ny aty ivelany no mitsara be hoe zazakely indrivy dia manao an'izany sady satria ny olona kokoa mieritreritra hoe rehefa anatina resaka mannequin dia tsy maintsy hoe azo lazaina hoe puto moa zany dia tsarain'olona ohatra izay fa non ny atao anatin'izany efa mahafantatra hoe Raina ny ohatra izao hirako mifampitohy daholo mifampitohy amin'ny silamako. Dia ny hotantaraiko manokana androany ny mivaralila izay fantatra be sy maro izy iny nisy tantara teo alohany fa tsy hoe tonga dia namoaka hira dia mivaralila fa nisy tantara zany hoe mpifankatia zareo dia avy eo le bande toxique fa le sipa zany tsy te hiala fa te hifikitra foana. Dia avy eo amin'izay taty aoriana amin'izay mbola misy toy ihany koa zany le izy hoe le lehilahy mampirafy fa le sipa miaritra eo foana. Dia taty aoriana amin'izay rehefa ozy le sipa hoe non za rangahy hiala fa manina moa zany hijano eto ampijaly teny eto dia lasa mivarilavo le lehilahy dia zay ny antony dia mivarilavo mivaralile. Ny thème koa sasany miresaka momba ny tanora fitiavana moa zany izay aloha zany nafantaran'olona anahy fa zany efa tsy anaty fitiavana fa za koa manome motivation genre hoe misy hira zay vao hivoaka eo le izy resaka nofo tanteraka satria Raina iaho tsy mitsatra miteny hoe za be nofinofy be dia be da be konkoa ny ankizy mitovy taona amiko mety hoe be nofinofy be fa matahotra manomboka. Dia za zany tsy mijanona hoe resaka fitiavana fotsiny fa indraindray mety hoe mira évangélique indraindray koa manao hira motivation et voilà. Ny groupe Raina moa zany vao indray mandeha no niakatra tsehatra tamin'ny podium 26 juin tao Soavina
fa izay nefa ny antso hoe niakatra an-tsehatra tamin'iny fa izay koa manao resaka mariage sy animation dia iny no zany a tena hoe nafinaritra be anazy satria genre ohatrany hoe first date zany izy aminay. Ny projet amin'ity taona 2026 ty a amoaka hira foana aloha zany zay fa izay ihany koa mieritreritra ny hanao karazana show kely a miarana mpanakanto maromaro fa ho alefako amin'ny page eo ihany a fa ny tena hoe masaka alohany a dia ho avy eo ny hira vaovao milay be efa ny amin'ny TikTok ihany izy mety efa ianareo mety efa nanao koa ianao mijery io a dia ohatra izao io hoe izandaika izantena bonaika iny na malemy varalily dia ho avy eo iny ny hafatro a ny alohan'ny amaranako anazy dia ny hoe tsy misy nofo lehibe loatra zany mety mahita anazy zao hoe ianao hoe kely taona nefa efa be andraikitra dia ianao koa afaka manao an'izay dia manarak'izay a afaka mandray fiara-miasa tsara ny groupe Raina ho anao organisateur a même koa ianao na hoe manager aty hanohana anay a dia aza misalasala miditra ao amin'ny page dia anasakana manokana hoe abonné eo a dia abonné koa ny tosika mpanakanto ny page koa Raina juste Raina tsy misy hoe officiel tsy misy hoe officiel fa Raina fotsiny dia ho antsika mpanakanto a artiste zay maniry ny resadresaka sy ny ampafantatra ny tenanao a eto amin'ny page a atao amin'ny invité star iresadresaka ampafantatra ny tenanao ihany koa dia aza misalasala micontacter ny tosika mpanakanto a fa afaka miara-miasa aminareo koa izy. Hi! Sinazaka ny lozako pendetra be matikando fô hoe mahita mbola fosashe tsy nandingana ray volana de tora natao e lasa fako leriko soma chiede gostosiawa ibarlavo varalile fammi occiandoso un fila fila e marare ogni avano siamo due che taralile sai fatilla killa e facili sai che si schiaiani fanno me cos'è ma fu